dia homany ny fonao homany ny sainao mba tena hoe iona amin'izany Andriamanitra izany ataovy tena feno etaeta ny fosiny sainao amin'ity androany ity. Ndaontsika tompoko hiaraka hitsangana avy hatrany ametraka an'izao fotoan'izao eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao no Andriamanitra efa nekenay fa ho tomponay ary Andriamanitra fantatray fa mahay ny zavatra rehetra ianao ny tompon'ny fotoana ianao ny tompon'izao fotoan'izao ary ho anao no atongavanay eto anao an'izao asa fanompona izao indray. Tompo izay tsirairay avy tonga eto amin'ity toeran'ity androany dia miandrandra sitraka avy aminao ka izay rehetra atolotra ianao dia raiso izany mba tena mifanaritra velona ankasitrahanao. Ny fotoana rehetra eto Jesosy dia ankinay feno ampelantananao. Ianao no malala izay zavatra tian'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ianao ihany koa dia efa manana vision afaka hozarainao aminay vahoakan'Andriamanitra izay tonga eto dia tario amin'izany izay. Aza vela andeha amin'izao izay Jesosy fa ny fanahinao no aoka hitoetra aty anatinay tsirairay avy. Ianao fanahy masina no ombanay. Ianao ny taridalana anay amin'ity androany ity. Atonga ny asa fanompona izay ataonay eto androany tena ho asa fanompona ankasitrahana. Tena tsisy pentina eo anatrehan'Andriamanitra fa tena hoe hafaly an'Andriamanitra izay rehetra ataonay eto. Ka raha hideran'Andriamanitra izahay dia ho ankasitrahana izany. Raha n'olotra fanatitra ho an'Andriamanitra izahay dia tena ho raisin'Andriamanitra ny fanatitra izay atolotray. Raha tonga kosa ny fotoana izay ahafahanay miaino ny afatra avy amin'Andriamanitra dia satria ianao fanahy masina nefa mialo lalana dia tena hiteny aminay tokoa ny Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny zavatra rehetra dia eo an-tananao avokoa. Ny devoly sy ny fanaratsy rehetra kosa androany dia tsy omenay toerana ao anatin'izao fotoam-bavahan'izao fa miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mifanapana-korotana rehetra, mifanapana-labaraka rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana etinareo. Fa izao fotoan'izao kosa dia tsofina rano ho amin'ny fahombiazana, tsofina rano amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka. Izay rehetra dia tsy hitovy amin'ny fotoana nidiranay teto ny voanay fa tena andray avy amin'Andriamanitra izahay androany. Aleluia, aleluia, amen. Araka ny teniko tany am-boalohany hoe ianao raha tonga eto androany dia tena iona amin'Andriamanitra. Teneno mihitsy ny eo akaikinao hoe iona amin'Andriamanitra eto tsika hoe. Noho izany izay zavatra rehetrarehetra ataonao androany dia aza atao atsirambina, aza atao hoe satria alahady fotsiny ny andro dia tonga eto ianao fa tena zavatra mbola tsy nataonao, zavatra tsara tsy mbola nataonao an'Andriamanitra mihitsy no ataonao eto amin'ity toerana-ity. Vonany amin'izany ve tsika rehetra? Mino fa ny any tokantrano ihany koa dia miray fo miray saina aminay izay atao amin'ny tranon'Andriamanitra androany ka andao ary atombokantsika avy hatrany ao anatin'ny fiderana izany ataovy tsara ny fiderana izay ataonao, ataovy tena fiderana manome voninahitra an'Andriamanitra. Alléluia. Araka n'ilay voalazam-panompon'Andriamanitra teo dia mino fa hoe samy nanana ny antontsika ny lana tany tokantrano atongavany eto amin'ity toerana-ity. Fa androany kosa te hiteny aminao hoe raha hijeranao Jesosy androany dia ahita etaeta ve izy ao anatinao. Aza atao toy ny hoe manao pointage ianao hoe tsy maintsy mivavaka isak-lahady dia tonga eto androany. Fa izao ny ampahiresiko anao hoe tena eto Jesosy tena eto ny fanatrehany dia aoka ianao tena hisy etaeta mbola tsy nisy hatramin'izay. Tena hoe ataovy hoe raha tonga eto Jesosy androany dia te hahitanao, te hahita ny voninahitrao. Amen ve? Raha namaky ny boky ny Genesis dia nandinika izany hoe raha namorona ny trondro Andriamanitra dia niteny tamin'ny rano izy, niresaka tamin'ny rano izy. Raha namorona ny hazo izy dia niteny tamin'ny tany. Dia raha namorona antsika zanak'olombelona kosa izy dia niresaka tamin'ny tenany hoe andeha isika hamorona olona tahaka antsika hozy izy. Dia raha tsapanao hoe ny trondro raha vao miala ao anaty rano dia maty. Ny hazo koa raha vao miala amin'ny tany dia maty. Dia tsika koa tsy hisy hafa tahak'izay raha vao miala amin'Andriamanitra dia ho faty ihany koa ny fanahintsika. Ka andao androany tena hoe mihoatra noho ny hatramin'izay
dia raha ohatra ny hoe nisy fotoana ianao mety efa niverina ny ala kely tamin'Andriamanitra, mety tsapanao hoe mbola tsy tena akaiky anazy bebe kokoa, dia androany mbola famindram-po antsika indray, mbola afaka miverina eo anatrehantsika. Ka raha mety ianao dia atsangano ambony ny tananao hoe, dia teneny Jesosy hoe maniry anao mihoatra hoe noho ny hatramin'izay. Raha tonga eto hoe Jesosy androany dia aoka tsy toy ny hatramin'izay, fa tena hifanena aminao, ho tafakambana aminao, ahita ny fanatrehanao, ahita ny voninahitrao. Amen. Mpanao salamo ao amin'ny salamo faha-1 amby 80 andiny faharoa dia hozy izy hoe anepahantany ho iatsoko anao raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro, fa ahariko ianao sy tilikambo mafy ansirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialika ao ambany fanombany elatrao aho. Jesosy ento izahay androany, ento amin'ilay tianao. Mety hoe izahay te hiona aminao androany, fa fantatray marimarina hoe ianao koa te hiona aminay androany, dia aoka ho tafaray aminao zay Jesosy androany. Amen. Ento ao anilanao Jesosy, aza vela andeha, tao eo amin'ny fanatrehanao zahay androany. Tena mila anao, mihoatra noho ny hatramin'izay. Ento ao anilana, ataovy tena mpololotra ao anatinao ny etaeta hoe ho eo akaikin'i Jesosy, ho tonga sakaizany tahaka Mosesy izay anambarany ao am-pony androany, satria afaka ataony zany rehefa eo fanatrehana. Avelao daholo izay mavesatra sy manahirana anao, fa andaontsika ilona ao anaty fanatrehan'i Jesosy androany. Maniry anao zay Jesosy, maniry anao zahay. Tsy andeha amin'ny fombafomba na fahazarana, fa tena hoe etaeta lalina, mbola tsy nisy ohatr' izany hatr'izay. Fa tsisy ahay anampy atsapa fanirinana, toroy ilalana iverina mina. Dia lazao hoe Jesosy rery ny ilainao, dia Jesosy rery nahatongavanao teto amin'ny toeranty. Tsy amin'ny fisainanay ny afahanay tonga eo amin'ny fanatrehanao, fa tena ianao mihitsy ny taona tsirairay avy eto androany, izay mavesatra aminay rehetrarehetra, manakana anay tsy ahitanao, dia amenay anao zany, satria ianao efa niteny hoe mankanesa tsy amiko, ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana. Aoka izy fanirina lala ao anatinay androany Jesosy, tena hoe hitoetra eo akaikinao, hiexperimente an'izany hoe eo akaikinao zany.
velively Jesosy androany ahita fahazaranao anatinao fa ataovy tena hitany mihitsy hoe mangetaheta anazy mihoatra ianao mihoatra noho ny hatramin'izay dia te hilona ao amin'ny fanatrehany te hahita anazy sy ny voninahiny tena eo akaikiny Jesosy ihany mahatsara antsika eo amin'ny fanatrehany ihany tena mety amiko sy aminao dia androany aho te hitonanao hoe ninona zavatra mety ilainao eto eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy any androany tsy haiko hoe marary ve ianao tonga eto eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ny aretinao mety manana olana ve ianao tonga eto eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy oka ianao tsy tahaka an'ilay ramatoa hoe mitondra entana dia mandeha bus dia mbola loloaviny ihany ilay entana fa tsy napetrana tovy amin'ny verimaina ihany ianao fa raha tonga eto ianao dia apetrao aminazy ny zavatra manahirana anao rehetrarehetra fa eto izy ao amin'ny fanatrehany ny tena misy ny fitsaharana ao amin'ny fanatrehany ny tena misy ny fiadanana ary na ataoko aza hoe misy tolotsaina iandrasanao amin'Andriamanitra mety tsy hainao hoe aiza ny ale inona ny atao fanatrehan'Andriamanitra afaka manome anao an'izany androany raha mianatra ianao mety hiatrika examen miady saina ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka manome saina anao androany ka noho izany tena miangavy aminao hoe mifantoha araroty ny fotoana ahafahanao manatrika an'Andriamanitra tsy tony tamin'ny testamenta taloha itsony itsika ka hoe olona spesifika ihany ny afaka mahita an'Andriamanitra fa na izao na ianao amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka mahita an'Andriamanitra amin'ny vantana noho izany tena araroty izany fahasoavana izany androany dia ndao hitena amin'i Jesosy hoe tiako ny fanatrehanao Jesosy tsy hitady toerana hafa itsony tsy hitady solution anekafa tsy hitady zavatra mahafa-po anekafa fa eo amin'ny fanatrehanao dia ampy feno fitsahara feno fiadana feno fitiavana be mitobaka raha ianao androany ilay tsy mahatsapa fitiavana iny mihitsiny dia eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy androany afaka ny ameny fitiavana anao izy androany amen amen tsapanay za Jesosy amin'ny fanatrehanao zany androany
eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny fiadanana. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny zavatra rehetra izay tsy nanananao hatramin'izay dia afaka noazonao zany eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Raisy moramora ny toeranao dia tazomy hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Eto izy ankehitriny. Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay tompontsika. Tsy Andriamanitra lalidalovana fa tena Andriamanitra mahare. Afaka anatanteraka ny sitrapona, anatanteraka ny faniriana rehetra izay efa ao anatinao zany Andriamanitra zany. Eto izy amin'izao fotoana izao. Eto ny fanatrehany, afaka notsapanao zany. Ka na inona zavatra hoentinao eo anatrehany androany dia afaka notanteraka zany. Hoeto eo anatrehan'Andriamanitra ny fanirianao. Le zavatra neritreretinao hatramin'izay iny mbola tsy nety tanteraka hatramin'izao, hoeto eo anatrehan'Andriamanitra zany. Tany amin'ny fiandohan'ny taona dia nisy faniriana anankifito nasain'ny mpanompon'Andriamanitra izay nosoratatsika tao anatina taratasy. Tadidinao ve izy ireny? Tadidio tsirairay a. Mety misy ny efa tanteraka ary tokony efa tanteraka. Fa misy kosa tena mbola tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe ahoana fomba fanatanterahana. Dia araroto izao fotoana izao. Araroto izao fanatrehan'Andriamanitra izao. Ampatsiahivana azy indray hoe manana an'izay faniriana izay ianao dia afaka notanteraka izany androany. Andriamanitra ninona zavatra hoentin'ny olona eo anatrehanao, hoentiny eo ao anatin'izao fanatrehanao izao. Ka sitraponao Andriamanitra ary fantatrao fa mahasoa azy dia tanterao zany. Tanterao zany satria Andriamanitra mahatoky ianao. Tsy mivadibadika amin'ny teninao ianao Andriamanitra. Ary Andriamanitra azona hitokiana amin'ny fotoana rehetra ianao. Manana ny faniriany tsirairay avy. Mety ao ny manana olana tsy mety vaovao amin'ny tokantrano. Mety ao ny manana olana ara-bola Andriamanitra afaka novahanao zany. Mety ao ny tena ao anatin'ny aretina afaka nositranonao zany Andriamanitra. Mety ao ny olona tena tsy fantatra hoe inona mety zavatra tena manenika ny tenany, tsy mampatory azy amin'ny alina Andriamanitra. Ianao no mahavahany zany olana zany. Hoentiny eo anatrehanao zany ankehitriny. Raha fantatrao ny vahaolana Andriamanitra fa mahasoa azy dia omeo azy zany androany. Fa Andriamanitra mahatoky ianao. Ny anasako anao amin'izao fotoana izao a. Raha ohatra ka misy zavatra hitanao fa manao sakana eo amin'ny fiainanao, mety hoe fahotanana ataonao mbola tsy nifonanao teo anatrehan'Andriamanitra, mahatonga ny valim-bavaka mbola tsy azonao hatramin'izao a. Ifonay izao, izao dia izao dia izao dia izao. Aza mangatakandro tsony, aza velanao hisy hoe fahotana manafina an'Andriamanitra aminao. Fa aoka tena olona madio fo, madio saina ianao androany. Eo am-piandrasana an'ilay valim-bavaka. Aza manamarintena hoe ka izao anie ny antony nanaovako an'iny e. Fa ekeo fotsiny hoe diso teo anatrehan'i Jesosy ianao. Dia izy hifona ho anao eo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Jesosy eo, ianao mifona ho anay eo ankavanany iray dia izay tena matoky anao. Tsy hanamarina ny tenanay izay hoe izao ny antony fahotana vitanay. Na hoe fahotana kely na fahotana be ny vitanay fa tena miaika izay hoe diso teo anatrehan'Andriamanitra. Hifonanay amindrao fo Andriamanitra reto vahoakanao rehetra manam-paniriana hoentiny eto anatrehanao ankehitriny reto. Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra fitiavana ianao. Ary efa nanangana anay ho zanakao ianao dia mianta aminao zanakao ankehitriny. Tompo tsy ataonao tsinotsinona izany. Manomboka misaoran'Andriamanitra ianao fa efa reny ny vavakao. Efa reny ny zavatra rehetrarehetra manavesatra anao sy ny etaetanao. Misaora azy, ataovy mafy ny fisaorana. Aoka tena hipololotra fisaorana n'Andriamanitra ny fonao. Ny momba anao rehetra mihitsy androany tena hoe hisaotra n'Andriamanitra, hisaotra azy. Satria efa manomana an'ilay zavatra tsara ho anao izy, efa manomana an'ilay valim-bavaka ho anao izy, le famaliana an'ilay etaetanao sy le fanirianao. Misaotra Jesosy eo, misaotra fa tena tianay ianao. Mankasitraka ny amin'izay zavatra rehetra ho ataonao, ny amin'ny hoavim-piainanay rehetra, ny amin'izay mahasoa anay ka ataonao. Isaoranay ianao tanteraka izany. Misaotra.
misaotra Jesosy, misaotra anao misaotra Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao misaotra Jesosy. Sizembola ho ataonao, sizembola ataonao misaotra, lozay rehetra nataonao sizembola ho ataonao, lozay rehetra nataonao sizembola ataonao misaotra. Te ahafantanana mafy ho fisaorana an'Andriamanitra. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena misy ny zavatra rehetra, misy raha misy manque eo amin'ny fiainanao a, tena afaka nofenona eo anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa alahady ohatr'izao ihany ianao vao andeha hikatsaka an'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany, fa any amin'ny andavanandrom-piainanao a, dia afaka niaraka aminao, afaka ny ameno anao ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia aza atao atsirambina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ahafahanao bénéficie an'izay fanatrehan'izay amin'ny fotoana rehetra. Dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manolotra fanomezana ho an'Andriamanitra isika, tsy fanomezana moa izany fa ahafahantsika manolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia tahaka ny fanaontsika mahazatra moa izany ny ampavolo-karena, ndraki-pisaorana, ndraki-boady no entintsika meloha ety anoloana aterina amin'ireto boaty anankiroa ireto. Dia miaraka amin'izay ihany koa ho anao izay efa mivonona ny amin'izay dia afaka manatitra ihany koa ianao ny fanohanana ny émission télé sy radio eto amin'ity vata eto ampovoany ity izany. Ny fanatitra mahazatra moa izany dia tatazana eny an-toerana ihany. Ao anatin'izay reto mpidera ireto dia hitondra hira fiderana.
ianao tompo ianao fifaliako raha sendra o nanome ao ny asan'Andriamanitra izay ny filazana zany a dia tahaka an'izao isika eto amin'ny fiangonana Androndrakely eto RHEFI Androndrakely a dia manana fitaovam-pivavahana anankidimy ao anatin'ny Alahady anankiray dia nitanina isika rehetra ampaherezina isika rehetra mba hamonjy a fitaovam-pivavahana anankiroa farafahakeliny a ao anatin'ny Alahady anankiray masoa amin'ny fiainam-panahinao zany amen ao anatin'ny fitaovam-pivavahana tsy iny ianao no afaka manovo hery a ao anatin'ny fitaovam-pivavahana no afaka miray saina amin'ireo mpinina manao hafa izay hiaraka hanompo an'Andriamanitra any an-danitra indray ianao noho izany a aza mahafony fiarah-miangona amen dia ny filazana faharoa dia tahaka an'izao mbola miaino tsara ve nareo raha miaino ao ianareo dia ataovy ambony tahaka izao ny tanana hoe eny ary tompoko misaotra betsaka amin'ity taona 2023 ity a dia ankalaza ny faha-20 taona ny orenany a isika fiangonana RHEFI manerana ny Madagasikara raha ankizy kely zany dia efa lehibe manana kara-panondro izany 20 taona izany amin'izao ka noho izany a dia tsy ho avelantsika mandalo fotsiny a izany faha-20 taona fiorenana zany a fa ho ankalazaintsika ary efa haintsika mpino rehetra fa amin'ny 13 ho avy izao a ny ivon'ny fankalazana zany faha-20 taona ny fiangonana RHEFI zany dia ao anatin'izay fankalazana izay a misy hetsika maro samihafa izay ho ataontsika iraisantsika amin'ny fiangonana RHEFI manerana Madagasikara misy ny RHEFI eto Antananarivo a misy ny any amin'ny faritany ihany koa manao an'izay hetsika rehetra izay anisan'izany a ny hetsika ara-tsosialy a izay ho ataontsika dia zavatra ho ataon'ny mpino rehetra amin'ny fiangonana RHEFI a dia anangona isika PPN moa zany ny akaiky indrindra mora ilazana anazy a zavatra hozaraintsika amin'ireo olona malahelo a ireo olona sahirana eto amin'ny firenentsika zany dia izay no hetsika hitambarantsika rehetra dia isaky ny fiangonana tsirairay avy a isaky ny fiangonana RHEFI tsirairay avy samy manana ny organisation any hoe zavatra tahaka an'izao no entina zavatra tahaka an'izao no entina fa isika eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely manokana dia savony aloha no anisany a ireo zavatra izay omentsika inona no omentsika ho an'izy ireo tsy savony fandroana tsy savony manitra tsy Santex akory no omentsika an'zareo a tsy palmolive tsy luxe tsy haiko izay savony fampiasanao any tsy ireny fa ilay savony hitantsika ilay savony carré ilay fanasana lamba ireny ohatrohatran'ireny ohatra hoe Vaoline Citron plus fa ilay kely ilay amin'ny sachet kely mitokana tsirairay avy iny zany a dia iny no entintsika omena an'ireo olona malahelo ireo dia arakaraka n'izay fahefanao zany ozy izy ianao hoe za hitondra 20 isana za hitondra 10 isana ozy izy ianao hoe za mahavita manome carton anankiray a dia raisina tanandroa tompoko any fanomezana avy amintsika tsirairay avy dia ankoatran'ny savony a dia hitondra paty ihany koa tsika tenenina akaikinao hitondra paty ontsika hoe tsy paty jaune no entintsika tsy paty jaune no entintsika fa le paty le hitanao le nouille ireny le 3 minitra dia masaka ohatra hoe paty matsiro zany presto raha mbola mahita apollo moa ianao dia apollo sedapo ozy izy ny ato ie afaka hoentintsika zany reny dia ozy izy ianao hoe za hitondra anankiray fa zay ny zakako za hitondra 2 za hitondra 3 zany me ray carton a dia tena mbola raisina tanandroa tompoko any fanomezana fa amintsika tsirairay avy tadjifa ny fanomezana izay hoentinao a dia lakile ho amin'ny fitahiana eo amin'ny fiainanao zany arakaraka ny hanomezanao no hitahian'Andriamanitra anao
dia rehefa manome ianao dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra fa aza atao hoe fanentanana oetikoety fotsiny zany a fa tena ataovy mipetraka ao anatinao hoe any amin'ny fiarahamonina misy anao any mety misy olona tena mampalahelo be dia tsy anankiray tsy anankiroa amin'ireny ny olona mety mampalahelo eto amin'ny firenentsika fa marobe a dia izay indrindra na tonga ny fiangonantsika anao an'izao hetsika ara-tsosialy izao dia amin'ny fotoana manaraka moa mbola hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra eto ihany ilay izy a fa isika eto amin'ny fiangonantsika eto ihany koa zany a dia anao hetsika ara-tsosialy a ho antsika izay eto zany a fa ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola tsy eto toerana moa amin'izao fotoana izao no hitondra an'izay filazan'izay a amintsika tsirairay avy ny fitondrana n'ilay fanomezana ilay savony a sy ilay paty a dia afaka hoentinao zany a amin'ny alahady a heriny anio zany hoe alahady a fa 7 ny volana May alahady Pentecoste afaka hoentinao ety am-piangonana zany efa misy tompon'andraikitra notendrena zany a andray an'izay fanomezana avy amintsika izay raha ozy izy ianao hoe tena tsy tratraka za tena mba te hanao be tena te hanome be da be a fa tsy tratrako raha amin'ny heriny a dia tsy maninona fa afaka mbola mitondra izany fanomezana zany ianao a amin'ny alahady 4 ny volana Jona voaraintsika rehetra ve ny filazana tompoko eny ary mino fa tena ianao io le anisan'le hanome be mino fa ianao io mihitsy le hipetraka eo amin'le toeran'ny olona tahina dia ho tonga fitahina ho an'ny hafa amen andaotsika hite-tanana mafy ary manarak'izay dia efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika tonga amin'ny fotoana izay hiafan'Andriamanitra miteny aminao indray a isika amin'izao fotoana izao andaotsika hanao hira anankiray hanomana ny fotsika ny saintsika mampanahintsika rehetra manontolo handray an'izany tenin'Andriamanitra izany teny izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Emile eto amin'ity toeran'ity zany dia hanao hira anankiray aloha isika ao aorianan'izay dia mandroso avy hatrany mpanompon'Andriamanitra tompoko daontsika hangataka amin'ny fanahy masina mba izy mihitsy aneny hanokatra ny fotsika sy ny saintsika hatonga antsika hatakatra izay lazainy tenin'Andriamanitra androany
Sunshine fiainana Tompo ao anaty qual Fanay masino mamiko indrindra anao Fanay masino maminay loatra ianao Fanay masino mamiko indrindra anao Sakafo ny maso ny fonay sy ny sainay androany fanay masino Fanay masino mamiko indrindra anao Endaontsika ity an-tanana mafy ho fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Ndao mba hanofanofa tanana ho mariky ny fifandraisan-tanana sady fiarabasika an' Jesosy eto amin'ity toerana ity. Tonony amin'ny eo akaikinao hoe ho tahina ny ianao. Mivadia amin'ny ilany iray fiadanana ny eo anao. Tonony amin'ny ao aorinanao hoe androany ny fotoam-pahasoavana ho anao. Amen. Ho tanteraka aminao ane zany. Akopizo ny mason'ny nofo ndao sika hivavaka mivavay anao mba hiteny aminao ndray Andriamanitra mba tena hitondra fiainana ho anao ny teny izay hifampizarana eto amin'ity toerana ity zany. Samy mivavaka tompoko. Ray masina o rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao noho ny amin'ity fotoana sarobidy ity satria ity ilay fotoana hitahinao hitahinao anay. Ity ilay fotoana anasoavana ao anay. Ity ilay fotoana amalinao vavaka anay. Efa teto hatramin'ny maraina ianao ary mbola eto mandraka ankehitriny. Mikasika anay eto amin'ity toerana ity. Tompo manana ambara aminay indray ianao androany. Sokafo ny foamam-panahinay. Amboaro toy ny tanilona ka aniri ny teninao ka sy verina aminao ny teny raha sy mamokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Matoky ho fahasoavana avy aminao Andriamanitra satria eto anao sy ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy manambara ny teny ho anay ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ya dia faly miarabasika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ndray moa ny tena koa. Noentin'ny tompo eto androany isolo vava azy hitondra ny teny ho aso anao. Ny teny fahasoavana izay atobaka aminao. Ny teny mpanasitranana izay hoentina ho anao. Raha marary anao tonga eto dia hanasitrana anao Andriamanitra. Raha manana olana dia hamany olana misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Sy adinany koa ny miarabasika rehetra izay mpanaraka any amin'ny tambazotra. Ninonina karazany dia manonona izahay ato amin'ny fiangonana. Fiadanana ho anareo izay any anatin'ny tokantrano any. Ny tompo ane hitahy anareo manokana. Ary Andriamanitra sy tompony eto akaiky any fa afaka mitahy ihany koa na lavitra aza ny toerana misy ho an'izay mandray na manaraka amin'ny fandaharana izany. Hiditra ao anatin'ny hafatra avy hatrany isika androany dia nampitondran'ny tompo teny ho anao. Inona moa ilay teny? Ny teny dia ny hoe kristianina misy fiantraikany amin'izay ianao manomboka amin'ity andro androany ity. Amen. Zany hoe ianao tonga eto androany io dia hanova ny tantaram-piainanao anatin'ny raim-pimaso Andriamanitra. Raha rasy ny lalana ny diavinao teo aloha dia hivadika ho sary zany amin'izao. Raha efa nanomboka nahita fahasarana ny fiainanao teo aloha dia hahita ny sara lavitra ianao manomboka androany. Amen. Ho foanana ny ranomaso fanomboka hita fifaliana ianao. Ary ho isy fiantraikany amin'ny mpiara-belona aminao zany. Ho isy fiantraikany amin'ny ankohonanao zany. Ho isy fiantraikany amin'ny fianakavianao zany. Ho hita eny amin'ny mpiara-belona sy eny amin'ny manodidina anao eny fa velona ilay Andriamanitra hivavahanao. Amen. Halleluja. Satria eto Andriamanitra. Aiza hoe Andriamanitra? Mino an'izany venao fa eto izy. Mamangy ny fiainanao ndray Andriamanitra androany. Hiditra sehatra amin'ny mombanao ndray Andriamanitra androany. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ary sika.
tenin'Andriamanitra nalaina tato amin'ny boky Job toko fafito amby telopolo. Job toko fafito amby telopolo ny andininy fa 1:20 no vakiko. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sy hita ankehitriny ny mazava izay mamirapiratra any amin'ny rahona. Nefa raha mandalo ny rivotra dia mampisava azy ihany. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Sy hita ankehitriny ny mazava izay mamirapiratra any amin'ny rahona. Nefa raha mandalo ny rivotra dia mampisava azy ihany. Aleluia. Isaorana Andriamanitra nanome antsika ny Jesosy Kristy Tompo fa izy no ampamirapiratra ny hazavana eo amin'ny fiainan'ny olona manompo azy. Izy ny ampiseho indray ny fahasarana eo aminao tonga eto androany io, na ianao izay manaraka amin'ny fahita lavitra, na ianao tonga ato anatin'ity fiangonana ity, misy hazavana ho apotr'Andriamanitra amin'ny alalanao. Job nefa eto dia miteny hoe sy hita ny famirapiratany mazava noho ny amin'ny rahona. Inona tokoa moa manakana ny hazavana raha sy ny rahona? Somary izorovavolom-belona fahafa tamin'ny maraina, ny foa tamin'ny 2 maraina. Dia rehefa ny foa dia nitazana varavarakely. Tena sisy zavatra hita. Dia zao mbola alina be ve zany andro zany. Ny vavaka nandritry ny adiny ray, tonga ny amin'ny telo, ny zeriny ray mbola maizina ihany. Odry, sao dia madiso ary ny lerako. Ohatrany mbola maizina be izy zany. Vavaka ny ray adiny ray aorinan'io, mbola sisy hazavana. Nanomboka nanontany aho hoe, sao dia sy ho isy arany maraina. Kay moa ny andro ririnina. Tsy maintsy misy inona. Misy zavona mavesatra. Dia lasa takonao ny hazavana. Resy lahatra tamin'izany mihitsy aho. Amin'ny efatra nanomboka, amin'ny efatra sasany nanomboka ny omana. Amin'ny 5 sy maintsy miainga ao an-trano. Mbola sy tena mazava fa mbola maizimaizina. Eny an-dalana manomboka ny potra sy kelikely ny atao hoe hazavana. Inona nanala azy teo? Satria efa misy rivotra mafy be eny amin'ny rahona eny rehefa manomboka maraina, handrava ny rahona hipoira ny atao hoe hazavana. Ny amin'ny fiainan'ny kristianina, tsy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia sy ho isy ady. Tsy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia sy ho isy olana. Isaorana ho azy Jesosy fa hanova tantaram-piainana izy. Sy hazanona eo anoloanao ny aizina. Sy maintsy ho tonga amin'ny fahazavana ianao io. Mety mbola rakotry ny aretina androany. Sy mahazanona eo anoloanao ny aretina. Fa sy maintsy tonga any amin'ny fanasitranana ianao. Mety mbola ao anatin'ny ady mangotraka androany. Sy mahazanona eo anoloanao ny ady mangotraka. Fa sy maintsy ho tonga amin'ny fahazavana ianao. Ary ho sapanao miarihary amin'izay fa kristianina misy fiatraikany ianao. Halleluja. Velona le Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra mandefa ny teniny ozy ny tenin'Andriamanitra mba hasitrana azy. Mandefa ny teniny Andriamanitra mba hanafaka azy. Mandefa ny teniny Andriamanitra mba hampiova ny tantaram-piainan'ny olona tena resy lahatra sy mino fa misy izy. Zorovavolombelona avy hatrany aho fa tamin'ny Alakamisy, tamin'ny Fotoam-bavaka teto, isaorana ny tompo fa nisy ny zorovavolombelona. Tao anatin'ny Fotoam-bavaka rehetra nisy rahalahy anankiray tonga teto am-piangonana izy. Niarana nompo an'Andriamanitra tamin'isika izay tonga teto. Ny zavatra nisy tamin'ity rahalahy ty, very ny ombony anankiroa, any Ansoy moa zany ny tena marina avy any izy. Dia manana omby le miasa irengy, mitarika sarimy miasa tany dia ampanofana olona zany, fidiram-bola ho andry zareo. Zavatra nahagaga nefa tao anatin'ny vala tao io omby io tonga dia lasa ny mpangalatra navelany teo ny angadin'omby sy ny tariny, fa ny omby anankiroa ihany no nasorony tao no entiny. Tonga nitatotra ny ason'io rahalahy io, very ny omby tato ambala. Dia ahoana, sy fantatra hoe ahoana fa tamin'ny andro alina nanesen'ny olona azy tato. Tsy hita. Dia nandefa vola 500,000 le rahalahy atao inona, hanakaramana olona anarady hitady. Alarobia tsy hita io omby io, talata mivery, alarobia mbola tsy hita. Alakamisy
efa anaty ranomaso le raha lao hoe tena very tanteraka, tsisy fanantenana tsony zany, very ny omby. Tonga teto izy ny Alakamisy niara nanompon'Andriamanitra tamintsika teto. Tao anatin'ny fotoana rehetra dia nasapy izy hoe niteny taminy Andriamanitra, nampahery azy Andriamanitra, nanomboka nisy teny tonga tao anatiny, nampisy fanantenana azy fa na dia izao aza ny zavatra hitandroany dia ho isy fagaganany eo ambadika izao. Halleluja. Rehefa niakatra tendrombohitra zay tamin'ny maly dia tsy andran'le rahalahy misy ny fotoana izorona vavolombelona. Miala signa fa izoro vavolombelona kely inona rahalahy, vetivety mba azafady fa ataoko aloha misy ny aty fa sy tatiko misy fa mangotraka ato anatiko. Inona rahalahy ny fizorona vavolombelona? Nanganohano ny masony ny tantara. Tena velona le Andriamanitra ivavahantsika ozy. Zao ozy izy ny zava-misy tamiko. Talata ozy izy rehefa naheno fa lasa ny omboko any aminay mitovy amin'ny olona manana fiara. Zany hoe manana ombo zany. Ny kely nananako nefa ozy lasa ny mpangalatra. Na alahelo aho ozy izy tao anatin'izany lasaka misy ny ranomasoko hoe Andriamanitra inona ty. Efa mbanapy naniraka olona hitady, tsy hita efa niverina ny mpitady fa sy hita le omby. Tao anatin'ny Fotoam-bavaka nefa ozy tamin'ny Alakamisy rehefa nirava ny fotoana tamin'ny ronody tonga tao an-tragno zay efa sy nieritreritra n'le resaka inona tsony, sy ny sainan'le omby tsony. Tonga ny apelina avy agny ny teny hoe oy fagagana, 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 niverina sisy mpitondra ny omby. Halleluja. Mba azo azonao saresaina ve ny zavatra olana nisy tamin'le mpitarika an'le omby nangalatra azy ta? Manesy an'le omby efa mahazatra ny mangalatra azy, ary lalana fa ozy ny omby zay sy hoany. Ary io alalana misy fanahy manakana, fanahy masina manakana hoe sy makany io fa ny mpanompoka hoe verina any amin'ny valany, verina any amin'ny valany. Ianao tonga eto sy maty antoka. Tenenina eo akaikinao sy maty antoka ianao tonga eto io. Halleluja. Tianao loatra mako Andriamanitra. Ho isy fiatraikany ny fisianao. Sy ho vesatra ho an'ny fianakavianao ny fisianao. Sy ho vesatra ho an'ny manodidina anao ny fisianao. Manana finoana ho anao zay efa miteraka io zanaka nateraka ao io, sy olana ho anao ny antom-pisiny. Fitahina ho anao io. Halleluja. Maro ny mety miatrika ranomasy noho ny amin'ny naterany. Dia ho toy izao ve ny naterako? Tena samy ty naterako ty misy ve ny manao anahany zao? Androany zany. Fahoriana kely ao dia hisaotra an'Andriamanitra ianao. So ihany afa nomenao an'ity zazy ty. Ay fitahina ho ahy misy izy. Ay fahasoavana ho ahy izy. Ay tena programa an'Andriamanitra misy ny antom-pisiny. Ho fitahina ho anao zany. Satria ianao dia olona hafa misy eo anatrehan'Andriamanitra. Ho isy fiatraikany amin'ny fianakavianao zao fanomponao zao. Maro ny olona ny mety manana olana ny amin'ny vadiny ao an-tragno. Mety efa nandefa vava misy fa naninona re Jesosy dia ity ny natao vadiko hoe. Diso lalana aty Jesosy fa ity misy ny lasa vadiko. Androany mamositra teny ho anao. Fitahina ho anao io vadinao iny. Saika rasa raha nieritreritra zavatra hafa teo ianao. Fitahina ho anao iny. Satria manomboka ho hitan'ny tontolo ara-panahy fa olona hafa misy ianao. Manomboka hitan'ny tontolo ara-panahy fa Jesosy ny raisinao dia sy hanary anao zany. Hita ianao izy, hitrasehatra amin'ny fiainanao izy. Izy mipiado mahery miado anao. Ampandresanao Andriamanitra. Halleluja. Jesosy dia te hahita vokatra eo amin'ny fiainanao. Maninona hoe Jesosy? Nao maka tenin'Andriamanitra sika marka 1:10. Marka 1:10 vakitsika manomboka amin'ny andininy 2:12. Marka 1:10 manomboka amin'ny andininy 2:12. Ary noho ny episo rehefa niala tany Betania izy dia nona Jesosy. Ary nasinzo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra izy. Dia nakeo fa tao ahita voany eo aminy. Kanso noho ny tonga teo aminy izy dia sy nahita na inona na inona afa sy ravina ihany, fa sy mbola tonga ny fotoam-pamoazany aviavy.
Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay. Ary ny mpianany nare zany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Faranako hatreo. Ndray andro Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra namakivaky toerana anankiray. Rehefa nandeha amin'ny toerana misy hazo maniry be da be izy dia nisy aviavy anankiray hitany. Fizerevana azy izy dia tahaka ny hoe misy voa. Nanantona an'io aviavy io Jesosy satria efa noana. Rehefa tonga teo amin'ny aviavy anefa Jesosy, inona ny zava-nisy? Mandrombona fotsiny ilay aviavy fa sy misy voana iray aza teo aminy. Ary raha voalazan'ny Baiboly aza moa dia sy fotoana famoazana io aviavy io io fotoana nandalovany Jesosy io. Na dia sy famoazany aza nefa dia nanantena voa ihany Jesosy. Lasa ihany moa ny saina rehefa mandinika ny tantara io hoe mila voatsiary ary ve Jesosy satria izay misy ny fomba fiteny malagasy. Mbola tsy ary akory ny voa dia efa ilaina, mila voatsiary. Sy mila voatsiary Andriamanitra fa te hanambara aminao hoe afaka mamokatra amin'ny fotoana rehetra ianao. Afaka ny ahita voa amin'ny fotoana rehetra aminao Andriamanitra. Sy misy fialatsiny hoe satria izay mbola sy manam-bola dia sy tokony misy fidiram-bola. Afaka ny ahita fidiram-bola ianao. Sy misy fialatsiny satria izay sy nanam-pahaizana sy mianatra be dia sy tokony ahita asa sara. Afaka mahita asa sara ianao. Amen. Rehefa nahita le aviavy Jesosy dia vonona ny rasany teo. Le aviavy mandrobona be. Fotony le aviavy ve ny mandrobona? Hazo maniry ohatry ny hazo rehetra izy, mendrika raha androbona. Fa izao anefa ny lesona azo niraisina tamin'ity tantara anaty Baiboly ity. Ho an'ny mpamboly vary, rehefa sina zezika ny tanimbary ka be loatra ny zezika natao taminy, dia rehefa maniry izy dia lasa inony fotsiny? Azonao izy zany. Lasa raviny fotsiny. Ho an'ny mpamboly vary raha be raviny be loatra ny volovariny, inona ny mety zavatra ho izy? Ito lanin'io raviny daholo ny voa tokony ho voakany. Inona nefa ny tadiavina amin'ny vary? Raviny sa voany? Voany. Alleluia. Ny tadiaviny Jesosy teto tsy raviny fa inona? Voany. Ahoana moa zany amin'ny fiainana kristianina? Misy olona anankiray ohatrany mirehatra be, ohatrany tena manao zavatra be, nefa ny fiainany tsy mifanaraka amin'ny zavatra hita eo aminy. Ny raviny fotsiny dia fihesikesehana ivelany. Ny fanompoana aza atao fihesikesehana ivelany, fa ataovy mifanaraka amin'ny fihesikesehana ataonao ny fanompoana hita ao aminao. Ny fanompoana ao an'Andriamanitra tena sehoy misy hoe zara ngasy mesy mirehatra. Any amin'ny tontolo misy anao mila mirehatra. Eny amin'ny fiainana andavanandro mila mirehatra. Ozy zako tamin'ny tapany voalohany sy ny faharoa teo, asehoy amin'ny mpiarabelona aminao fa ianao dia olon'i Jesosy. Olona miaina araky ny sitrapon'Andriamanitra. Olona miaina araky ny tenin'Andriamanitra. Ato am-piangonana zao raha manontantsika iza ny mbola mangalatra? Tsisy manangan-tanana zany eo. Sa misy anangana ve? Iza mizangazanga? Tsisy an'izany ato. Fa ny tompo kay mahita inona? Mahita ny atao eny amin'ny toerana aniritsikendry. Mila voany avy aminao Andriamanitra. Voany ny tadiaviny Jesosy tamin'ny aviavy. Inona nefa ny nasehony aviavy? Raviny. Inona ny navaliny Jesosy azy? Aza misy minana aminao tsony? Mandrakizay. Inona eny koa ny lesona resika amin'ity aviavy? Fa maninona Andriamanitra ny tonga dia nanozona an'ilay aviavy kay? Andriamanitra rehefa mijery zavatra anankiray, Jesosy rehefa mijery zavatra anankiray, ny hitan'ny olombelona dia ilay androany. Fa ny hitan'Andriamanitra ny toy ny tantara. Zao androany satria nisy an'ilay fanentanana teo, mikasika amin'ilay inona izy teo? Sosial. Any zao misy olona miketrona sy ato aloha izy. Tsy ato izay olona zay ka.
hoe miketrana vona eny hoe anome paty ve anome sira sy ato le olona fa ny ato anome daholy sasanareo nge manao ameniny zany halleloja izy ty asa sosialina ty efa nisy tany amin'ny fiangonana nisy anay zay ny somary nagagao androany vao somary nandeha be ny fanetanana teto fa efa somary elaela le fanetanana dia izao ny zavatra nisy sapako rehefa nandeha ny fanetanana ny amin'io paty io dia nampivory gropy rehefa avy teo an'iny dia nisy raha matoa anankiray mahasakisaky azy zay sorana ny tompo fa sasa iny fa amatarana ny momba azy mihitsy izy sasa be tonga dia nanantiny ranada ny volaninay ara mbola sisy paty ve no entiko dia zaka avy aloha inona tsara zay hoa ohatrany tsy mihinana paty zany rehefa avy eo miresaka sika sanao fa ivory aloha ny gropy vita amin'ny fivorian'ny gropy avy amin'izay fandahatra fa maninona ianao tsy mihinana paty ka vidina paty ray ozy izy mahazo vary zay ozy dimy mianaka aleonay ozy mahandro vary dia maninona zay voko zay toy zay andro paty dinona ny idirany amin'ny asa sosialina hoa ny mividy azy tanao fa manomboka maninona izy feritraina izy amin'ny fanohanana tokony ataony sotra ny teneniko azy mba fantatrao moa ny antony anaova sika nyty asa sosialina ty hanome isika io aninona hoe sika jesosy rehefa nijeren'le aviavy sy ny androany no nijerevany fa mandrombona be ty aviavy ty tena ho rasy ny vokatry ty rapitso fa lan'ny ravo ny voany ao ve dia ozy izy hoe tena lan'ny ty daholo ny sirony tany kapao aleo ity raha efa hita fa hamokatra ty no ihinana ny tsirony tandry fa lan'ny ity daholo ny tsirony tandry enga nesy hoe ianao zany aviavy mandrombona fotsiny zandry fa ianao le isan'ny olona amokatra ny toy ny tantara-piainanao io ange amirapiratra olona ho mpanohana misy ene anao io hoentin'Andriamanitra anao androany amin'io situation misy anao io manomboka mianatra sahady maninona mba azonao saresaina ve fifalian'ny olona andray ny paty avy any aminao sy ho fantatrao ny olona ihinana azy na ho asianao soratra amin'ny fetra ia hoe avy amin'ny madame Bertine tsy fantatrao avy ny olona ihinana an'io fa ny fifalian'ny olona ihinana azy Andriamanitra ny saorany tamin'ny fiangonana RHEFI halleloja dia fitahinao anao zany halleloja satria Andriamanitra mijery ny aviavy na tamin'ny fotoanany na sy tamin'ny fotoanany dia mila vokatra avy amin'io Andriamanitra amokatra ny enao hoy zava-mahagaga ataon'ny tompony amin'ny fiainanao andry amin'ny alalan'ny fanomezana zay ataonao azakivy amin'izany ianao hoe ao ambadiky n'io fitahim-be amokatra be amin'izay ataonao ianao zao rehefa volombelany koa amin'ilay zanako kely ao aminay ao fa mahafinaritra fa mpampianatra izy tonga avy any izy ndray andro zao ny zavatra ny teneniny zay andeha hivavaka sirany meo vola vitanako sira fangasy efa niteneny mama raha ihany nomeny mama za mila mitondra anakirozy ohatray raindrany ny fanaranareo taniko roa ahoana za nge ozy soldat dia hitovy amin'ny olona rehetra avy za mila mitondra anakiroa tonga tany amin'ny sekoly Alahady izy dia ozy mipony sekoly Alahady satria ny sekoly Alahady tsy maintsy mitondra sira ray avy noentiny anazy sady nataony mihitsy iretony dia ozy le tao ty zazy ty azy fa gasy ray avindray za ozy hitovy amin'ny olona rehetra raha ray ny tenen'ny olona za ozy ianao inona satria za ozy olona mpanome anankitelo zareo misy toetra sy itovizana nefa le ray zokony ray tena havanana misy izy amin'le fa ny anazy ny angatahany tsy hoany amin'le fa hoaiza ary ny fangatahany sotra ny fangatahany olona hita be ohatr'izao raha ianao mahita azy dia tsy mangataka izy io fa ny olona efa mahalala ny mahita hoe rehefa tara fisakafoanana dia eo ny ahitana azy malaky be ny olona efa avy nisakafo daholo dia za vao tonga avy ny asa manomboka makalatabatra dia izy no mandalo eo voalohany rehefa mandalo voalohany dia zao ny ataony bonjour mahita very lasa izy
miverina fanoloana izy bon appétit sady miverina fanotelina izy tonga le zavatra. Tahoana ny sy anome azy tsara le mahazo mangataka fa ny manomeny tsara kokoa. Na dia hitady fomba ianao ahoana ny ataoko mba hatonga ny olona hanome ahy, ataoko ahoana mba hatonga ny olona hanome ahy, ny tsara aminao ny manome. Alleluia. Satria mpanome dia olona tahiny izy zay, fianarana ny fiainana. Alleluia. Ozy izahako tamin'ny maraina fa nampianariko tetany koa ty. Eo amin'ireo zanako ireo rehefa miresaka zay dia amin'ireo ny ianao any matetika ifampizarako zavatra. Zao no teneniko tamin'izareo. Hono ary reto, azo atao ve ny makatahaka? Tonga dia namaly le ray le hoe soldat e. Tonga dia namaly, tsy maître dada. Maîtressenay manam-pampianatra anay. Raha vao tratra makatahaka, tonga dia midouble. Dadany ray ny ampianampianatra makatahaka eo. Marina zany. Any ampianarana sy azo atao makatahaka. Fa ny fiainana tompoko misy ny atao hoe azo alay tahaka. Tsasa zany ve? Ianao manompo an'Andriamanitra io mba mahaiza makatahaka ny olona hitanao mandroso ao mifampony. Misy olona angeato fanomezana ny mahatonga azy lasa lavitra e. Mahasaka manome izy dia lasa maninona? Satria tenin'Andriamanitra misy no miteny hoe misy fatsa-panome. Nefa maninona ihany izy? Toa mifanana dia alay fitahaka. Za saiko fiainako misy izy ty, fantataraiko tamin'ny maraina koa ty. Fiainako misy le makatahaka. Saiko moa tany ampianarana avy mba tratra an'izany ohatrany sy dia tratra ihany a, mety tratra ihany koa indraindray nefa. Za rehefa miditra biron'olona, za ho azy sy mba misy zavatra jerevako ao afa sy ny fanaon'ny olona ao anatin'ny biraony. Rehefa miditra amin'ny birona DG anankiray, marina fa manana ny diako a, fa ny fiesiny ny tena tazaniko voalohany, ahoana ny ataon'le DG ao amin'ny biraony. Ny DG anankiray rehefa mahazo an'le biraony izy, dia olona maninona tsara. Ny fipesany tonga dia fantatra hoe DG zany. Ny fiesiny fantatra hoe DG zany. DG ve ny idiranao, dia izao mipoziny. DG sy mitombony zany. Fa rehefa ao izy, inona ny ataony? Rehefa mievina izy, olombelona ve sy evina? DG hono izy dia ianao eo amin'ny devany eo, yes, dia ale mitarehanao daholo. Tsy fakatahaka izy zay. Fa na mievina azy izy a, aino manamboatra azy? Fakatahaka. Ny fitafiny, ao anatin'ny birony dia tiserta gogoka be ny anaovany DG ve? Fa fitafiny maninona? Amboariny. Azo atao zany no makatahaka ny tsara sa zany ve? Ianao manana fakatahaka e Jesosy no arahanao. Jesosy mpamme. Jesosy mpizara. Izy no arahasika. Matoa androany tonga aminao fanentanana hanao zavatra izy. Hianatra ny fiainana ho avy ianao satria anao manana ho avy mamiratra. Aoriana kely ao dia ho isy fitahim-be ho an'izay olona fatra-panome dia hatantana ny zavatra eo an-tanany ihany koa izy. Halleluja. Sarovy fa ny fahakelezasika dia santatry ny fahalebiazana. Androany ianao mety mbola kely fa rahapiso anao ho lehibe. Amen. Androany kely fa rahapiso ho lehibe, Andriamanitra matoa ny fidy dia misy zavatra ho ataony io fiainanao io. Misy lalana hitondrany io fiainanao io. Donc isika izy hery tantara anankiray ato amin'ny Baiboly. Samuela voalohany toko faha 40, vakiko manomboka amin'ny 5:5. Samuela voalohany toko faha 40, vakiko manomboka amin'ny 5:5. Aroy ny mpanompo ny Saoly taminy. Indro ankehitriny misy fanarasy avy any amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny andidy anay, mpanomponao izay eto anatrehanao, dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay. Olona maninona ny tadiaviny? Ary rehefa misy fanarasy avy any amin'Andriamanitra tonga aminao, dia hitendry amin'ny tanana izy, ka dia ho sara ihany ianao. Eo amin'ny 7:7. Ary Saoly tamin'ny mpanompony, mizahary olona iray mahay mitendry tsara ka hoeto ty amiko. Eo amin'ny 8:8.
dia namaly ny anankiray tamin'ny zatoviny ka nanao hoe indro ny anankiray amin'ny zanak' Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandateny sy lehilahy sara tare ary Jehova ny momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe irao akaty amiko Davida zanakao izay miandry ondry. Ary Jese naka mofo tokony ho zakany biriky iray sy divay iray sy ny hoditra sy zanakosy ka nampitondrainy any Davida zanany ho any amin'ny Saoly reo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany ary tiany indrindra izy ka tonga mpitondra ny fiadiny. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe masina ianao avelao Davida hitoetra eto anatrehako fa efa mahita fity amiko izy. Ary raha misy fanavy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendren'ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Haleloia. Azavaiko aminao fandeha ny tantara fa mahafinaritra be ty tantara ty. Tantaran'izy io nivakiko io. Tantaran'i Davida. Besaka ny fampianarana milaza fa sisy nahita Davida tany anala. Raha ny zavatra misy amin'ny Davida tokoa dia manana tantara somary mampalahelo ihany no mandinika azy indraindray. Samy zaza tao an-tragno ry Davida sy ny rahalahany. Fa i Davida kosa dia nitendrena manokana any amin'ny ondry ny sahazany rangahy. Any anaty alany ny sahazany rangahy. Embe ny rangahy any analany ny ondry. Davida sy nandany tenin'ny ray aman-dreniny. Fa Davida kosa nanana n'Andriamanitra. Haleloia. Ny zokiny ny rahalany any am-pianarana mianatra tonga miaramila ny sasany. Davida any anala. Inona regny grady mety ho isy amin'ny Davida any? Fa izao ny zava-nisy tamin'ny Davida. Rehefa niandry ondry tao izy dia nanamboatra. Inona ilay tendren'i Davida? Lokanga. Namorona lokanga izy. Dia io lokanga ny foroniny io no nanomboka analany ny androny ao. Tendry lokanga any anaty ala. Tany Davida ny nampianarany le fiainany tamin'ilay mozika. Tany izy ny nafantatra hoe ohatrany mivalana zany feo henoko zany. Mety ve zany feon'ity lokanga ity zany dia regleny arak'izay inona ny eo? Fa haizany azy eo. Farany hainy ny atao hoe tena ho tsara zany feo mivoaka zany. Nanomboka nivoaka ny do, re, mi, rehefa tao an'aly Davida dia io foana ny mba kilalaony ao. Any ka lasa natava voaka hira misy izy. Mideranao amin'ny mozika. Iza no mijery azy ao? Tsy hoe nisy vahoaka be da be. Nisy spectacle. Bravo Davida! Tafavoakanao misy le hira hoe mideranao Andriamanitra. Ny ondry no mijery azy. Nga Davida kivy tamin'izany. Tonoko miany. Fa inona ihany nataony? Dia niezaka nataony niasara zany fitendreny zany. Tsy nanao ambany zavatra n'izany Davida. Fa raha mbola mandray an'io lokanga io izy ka hideran'Andriamanitra dia noho ny tsara ny feo mivoaka. Mivalana ve sa normal? Ka i Davida mitendry ao anala io. Misy olona any ambadimbadika any mandalo amin'io ala io. Sendrana eno. Atao anaty ala misy olona maninona? Mitendry lokanga. Ary tena tsara ny feon'le lokanga. Vitany tsara no mitendry azy. Mba mahafinaritra kosa. Fa iza moa izy zany? Manomboka nanantona ny sikilo. Zanak'izy io. Izy no mitendry. Ny anaran'iray no nasony olona. Fa iza moa izy ty? Zanak' Jese io e. Ny rahalan'ireo le ray le lasa miaramile. Manomboka voateny daholo amin'ny fianakaviana. Io nge le sy nianatra. Io hatraminà kely azy. Dia taty anala ny mba kilalaony io.
Tanao iny lokanga iny, izy ihany ny namorona an'iny. Fa dia hainy lasa ny olona. Davida sy ny teny ho anareo rehetra izay mahainao ny ambadimbadikany mba mandoava kely rakitra. Fa nataony Davida amin'ny fitendrena ho an'izy. Ary sy mba nanao kitotoa tamin'izany Davida hoe sisy mpijery sy maninona na mivalana sisy mpijery sy maninona na rasirasy feo fa nataony tsara izay fanomezam-pahasoavana nananany. Zao ny toy ny tantara. Ndray andro lasa dala Saoly tao andapa. Filoham-pirenena mihinana bozaka eo an-tokotany. Gaga mpiamina rehetra. Oty! Président marina. Ahoanany amin'io? Wapdirna? Sisy mikitikity So wapdirna wafa-baraka. Nisy ray tamin'ireo mpanompo ireo ny teny hoe tena izao ranga mety amin'io angalana mpitendry io. Mpitendry mahay no alaina amin'io. Ahoana ny fatakaranao azy? I Davida rery ve naintelo tamin'io tanàna io? Dia sisy mpitendry mahay misy ve any amin'ny fanaovana amin'ny toeram-pandizana, any amin'ny toerana sisy mpitendry mahay ve? Misy! Fa Andriamanitra rehefa nangana olona dia ny olona manana an'Andriamanitra ihany koa no sangany. Sy diso lalana ianao tonga eto io. Anangana anao amin'ny talentanao io Andriamanitra. Misy olona ho isangana atoato ho hitan'olona maro misy ka ianao misy fahaizana ao anatinao. Ianao misy talenta mahafinaritra ao anatinao. Ary hitondranao hiakatry ny lapa. Halleluja. Rehefa niteny le olona hozy Saoly, izy zany olona zany, iza no hitanareo mahay mitendry tena mahay. Iza no hitanareo? Sy nan'olona olona hafa ny teo. Afa sy misy mahita ranga Davida. Halleluja. Any anaty ala nefa nisy mahita. Afaka miditra amina fiainana kely menareo hiditra anatina fiainana kely aza tezitra zay voary. Indray misy talenta omeny tompo anao ianao sy mahay manaza azy. Misy fanomezam-pahasoavana any anatinao ianao sy mahay manaza azy. Manomboka androany amboary misy ny fiainanao azy. Fa ho tafavoaka amin'iny zavatra iny ianao ranabavy. Tafavoaka amin'iny ianao ralahy. Halleluja. Tanareo regny manjaitra an'iregny kalsonina igny Analakely regny. Efa elany nahitako an'iregny fa mandraka androany mbola sy mova ny zaitrany. Amidy 500, amidy 1000. Fa mandraka androany mbola zany ihany ny vidiny. Raha le olona namorona ny hoany no nanomboka nanova kalitao nataony tsara. Mety efa ohatrino ny vidiny ohatr'izay? Efa tokony hiakatra. Engany ny kristianina sotratra n'izany fomba fisainana zany. Raha misy talenta anananao dia aza atao an'ny olona fa ataovy tahaka ny an'Andriamanitra. Fa andeha amin'io ianao ary ho lasa lavitra amin'io ianao. Enona ny manao amenina ve? Halleluja. Misy zavatra efa napetraky ny tompo any anatsika andry. Natao fitahiana ho asika. Ty misy zavatra anankiray misy ramatoa zay mpanjaitra anay. Eny anany ihany izy. Io ramatoa io tokony efa tena andeha lavitra be misy amin'zaitra fa mahay manjaitra. Fa izao ny olana taminy vao vetivety nanana olana. Anateran'ny olona lamba dia refesiny eo ny olona. 4 metra ny matonina an'ity. Tokotokony patalonao io 2 metra ny mety aminao fa ho asisiko an'le anina regny mako. Nefa tokony 1 mètre 10. Izy ihany nanazavany zany 1 mètre 10 ny 2 metra angalana 1 mètre 10 mbola misy fery. Mbola misy 90. Inona ny ataony? Ataony modimora amin'ny prix fa any amin'ny lamba izy maninona. Ndray andro nanaovany ny zanany ny lamban'olona, ny ambon-damban'olona nanaovany ny zanany. Hitan'le tompony, "Oy, lambako!" Nanomboka teo le olona sady niteny azy sisy manjainjaitra aminao tsony. Tanao fa inona zay? Ozony zay. Zay sy anjaitra aminao tsony. Raha mbola misy namanay manjaitra aminao tsy ampanjaitra aminao tsony. Nagaga ohatran'ny fanao fotoana ny olona rehetra. Tsisy nanjaitra teo amin'ny tsony. Nefa mahay manjaitra izy nanantona anay izy vetivety mba hivavao. Fa naninona ianao? Tena lasa daholo ny client. Inona nalasa ny client? Hadalako ihany. Raha tratran'izany ianao ndao hiofa. Mety misy zavatra nataonao dia sy nahatoky ianao, ndao hiofa.
mila mahatoky amin'io kely anananao io ianao. Ataovy sara misy io zavatra nomeny tompo anao io, fa andeha lavitra amin'io ianao. Satria ianao manana herin'Andriamanitra. I Davida angesy hoe izy rery ny mpitendry teo an-tanàny e. Any anaty aly Davida, sisy mpizery, sisy mpahita ny filaza azy. Kay misy mahita. Satria efa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, ho isy fiantraikany amin'izay ny fisian'i Davida. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny vakisika teo. Na ny rain'i Davida aza ange, fa niako azy ohatran'ny fitahana ihany Davida no entina any an-dapy satria efa sy zatra an'izany e. I Davida sy ny lokanga mitadiavo ny mpanjaka, ny rainy natao an'izao Davida, ireto mofo reto rahalahy ho entinao ho any amin'ny mpanjaka. Fa izy be mofo any amin'ny mpanjaka sa any amin'ny Davida? Fa nanino Davida nampitondrana mofo? Mba hitaritana ny sain'i Davida, ho ento reto fa ilain'ny mpanjaka. Davida tonga tao. Ty ny mofo nampitondrany dadanay. Fa inona nampanaovina azy tonga tao? Sy ny mofo loatra ny lain'le mpanjaka, fa ninona tao anatiny. Ary rehefa tonga teo izy nataony ho an'ny Saoly no fitendrena, fa ohatran'izy nitendry taiza ihany. Taritiny eto ianao androany. Sira kely omena ny zanakao hoentiny eto ve dia ampitsokanao? Tsy ianao zany ka. Paty ampitondrananao eto ve dia akivy ianao? Sy ny patinao loatra ny olana. Fa ianao io isombadika ny tantara. Isombadika ny tantara. Amen. Satria Andriamanitra te hizery ny toe-ponao. Olona manao ahoana moa ianao? Misy finoana ve ao anatinao? Misy talenta ange ihany mbola sarony rahona androany dia tsy fantatrao hoe ity ve dia atafavoaka. Matafavoakanao io. Amen. Aza menatra zany hoa. Eny akaikina eny misy ramatoa zay mpivarotra anana. Anana anankitelo amin'ile ngodabe regny ihany no midiny eo nga izy menatra. Reto ny entako eto. Raha lafo reto dia mody ah. Fa magaga sika miteny zao anana namidiny ramatoa io lasa misy trano kely fivarotany le fivarotany anana eo. Tsy haiko moa ny fanarahany tamin'ny foky tany. Fa ny olona dia efa mahafantatra hoe eo amin'ile mpivarotra anana. Anana telo ve ny namidy eo dia lasa narany. Fa rehefa mahatoky amin'ny kely ianao. Ho inona? Tontolo ara-panandray ny idirako zao. Te hitonanao afa ilain'i Jesosy ianao io e. Amen. Ilain'ny tompontsika io. Amin'ny alalan'ny asa ataonao dia hitondranao lavitra Andriamanitra. Amin'ny ara-panandray zao. Io asan'Andriamanitra tiako tenenina aminao ty. Ao ambadiky ny fanaovana asan'Andriamanitra dia misy fahagagana sy takatry ny saina manova olona. Davida resaka lokangany nidirany tao an-dapa. Fa rehefa tonga tao dia zao ny tenin'Andriamanitra ny vakisika teo. Ary Saoly eo amin'ny andinin'ny 12. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jesena nanao hoe masina ianao, avy alao Davida hitoetra eto anatrehako, fa mahita fity amiko izy. Ary raha misy fanahavy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia noraisiny Davida ny lokanga ka nitendren'ny tanany, ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy niala taminy. Ny talenta nananany Davida tamin'ny alalan'ny fitendrena nisy akony amin'ny tontolo ara-panahy. Nitondra famelombelomana fanahy ny olona. Nitondra fanosirana fanahy rasy. Fivelomana ny resaka. Nefa fanahy ny voavontsy. Halleluja. Ny asan'ny tananao hanova tontolo ara-panahy. Hanova olona amin'ny tontolo ara-panahy. Raha mpanao mofo ianao, isaky ny manao mofo dia tonony ao hoe zay rehetra mihinana ny reto mofo ataoko reto dia ho voavonzo ny fanahany. Fa misy akony lehibe amin'ny olona mihinana azy iny. Andao hiditra ampidirina amin'izay ny ara-panahintsika. Ho isy fiantraikany amin'ny olona amin'izay ny fanompoantsika. Ho izay zahako tamin'ny maraina. Maro ny olona ho antratrany ny sakana tahaka izao. Ohatranay tamin'ny androny. Za taloha fizoroana vavolombelona ity. Rehefa nanomboka nandray an'i Jesosy dia nisy rahalahy zay sy namela mihitsy. Andao miditra amin'ny lehilahy lehibe. Vao niditra androany niditra am-piangonana tonga dia lehilahy lehibe. Nanaraka fotsiny ko te hanompoko. Tonga tao amin'ny lehilahy lehibe za rery ihany ny ohatry ny hitako ohatry ny hafahafa fa hitako azy. Maninona ary ohatry ny mahia ny olona ohatry ny bonibonangina. Maninona ary ohatry ny sao dia mba sy tato ary ny lalana tokony hidirako. Ny olona ohatry ny bitabitaka daholo. Za miferiferitra eo. Mihira ny olona, za koa moa sy mahilina hira rasy teo. Tsy menatra.
toroteny tegny ambanidia amin'izay ny olona ka lehilahy lehibeko nizoro teo rehefa nizoro eo amin'ny première file ozy fomba fiteny nivadika atoriana ny olona manao aleloia zahatra sady mijery izy daholo reto manatrika dia misy mahafantatry misy varavarakely nisokatra tadidiko foana trano io vao nisokatra ny varavarakely nisokafa le ramatoa izery anay ohatrany taty amina masony maty hafa za misy nijereny ozy le rahalahy anankiray zay ianao no miantsoantso za le miafina indray hono ny antsoantso nipotra teo aloha Jesosy inona zany ny antsoantso atao keto le antsoantso tsy mba micro ohatrany amin'izao nge efa liksa be mafinaritra efa misy an'le ino ty le bafla le misy micro mihitsy eny amin'ny fitoriana eny fa tamin'izany mbola sy regny ohatran'le any cheval de bois regny no entiny bataina le cheval de bois ny lohako miondroka ambany ny cheval de bois mitodikany mivoa daholo nareo iany tenin'Andriamanitra izy arivoaka eo mampiferitra eny sao misy mahafantatra fa izao ny zavatra mafinaritra ka i Andriamanitra raha sy mandalo amin'io dia sy afaka ny andeha lavitra ianao io tia ny tompo hitory azy tamin'izany aho rehefa tonga tao an-trano dia nivavaka dia zao mba vavakako sy aleo ve Jesosy mba likiliky sa vao mitory eny amin'ny kalamazany mba efa sarasara lobaka hay Jesosy mba ho voninahitry ny anaranao hoe zany zay rehefa manompo fa ozy Jesosy ny rovitry ny misy ho enteo hitany lasa ny adisaiko sy mba botabota hay ve mba sy menatra mizoro amin'ny olona zany zay fa mihinan-kanina fa mbola valaka be ty dia hitory io mihitsy Halleluja satria ny olona natao ahita ny lalana ny diavinao dia mahita ny fisandratanao ihany koa tamin'ny alina rehefa nivavaka dia tonga tao asaiko ty teny ty hoe 70 na 80 taona raha tahiny ka mateza dia inona ho anidirany zany dia ozy ny tompo natao misy io taona io mba heritreretanao firy sisany ianao iandry amin'ny efa 70 taona vao alleluia satria efa maheno 10 taona sisa alleluia zao taona anao zao ka zao toerana misy anao zao ka halleluja ambarao Jesosy ozy ny sasany zay sy manam-potoana fotoana manahoana momba hanananay zay olona mpiasa mpanjakana za koa lahy efa nataon'ny tompon'izany za rana bavy efa nitenen'ny tompon'izany ninninona plasy misy anao ninninona asanao afaka mitory foana ianao ziroko vavolombelona le rahalahy anankiray ao amin'ny fiangonatsika ho pasamaly miaramila izy io no isan'ny olona naresy lahatra tamin'ny asa fanaovana tamin'ny fanaovana asan'Andriamanitra portaporta nitondra izy ndao sika roa andeha amangy olona avy niasa izy amin'ny 12 amin'ny 2 izy efa tonga ambaravarana ndao andeha hoaizy anganao sy miasa hoa tsy miasa fa ndao tamin'ny maraina ny asa niditra amin'ny tranona miaramila mitovy amin'ny lehibeany dia inona ny zavatra nataony vao miditra mivaravarana mbola misy geste aloha dia za koa atoriana tafiditrao mbola sisy resaka vavaka aloha ahoana ny rangazomanta ao aminareo mbola resaka miaramila io ozy zako inona kiny idirako fa rehefa vita ny resany tsara be ny resaka zareo ozy amin'izay ny antony atongavanay amin'ny rahalahy hitory an' Jesosy hivavaka ao amin'ny tokantranonao dia ozy le miaramila ray ay ve zany hitako ane manodikodiny resaka alefasy hoe nalefa mivavaka isorana ny tompo maro ny miaramila resy lahatra noho ny fisiny ty miaramila ty sy ny toerana misy anao ny olana fa ianao sy ny andraikitrao ny olana fa ianao maro ny olona miteny zay mpiasa n'izao ny France ahoana moa nitorinay fa inona ny manodidina anao ao any amin'ny fiasana amin'izao ny France misy anao inona ny ao sanatria ve dia bengy olona ny miara-miasa aminao ao sa sy zany ve ny vavanao no andrasa ny teny hoe tianao Jesosy
mitadiava fomba fa ao anatin'ny resaka lavabe nataonao iny misy plasy efa miteny fanahy masina eo am'izay tenenina eo am'izay tenenina fa ozy ianao menatra fanahy masina dia sy voatorinao Jesosy nefa Andriamanitra hanova ny tantara-piainanao ho kristianina misy fiantraikany misy olona marary any amin'ny manodidina antsika any natao eniny sofinao misy marary angera be asy dia ozy ianao pastera mety amin'io ianao mety amin'io miandro ny teny avy amin'ny vavanao izy miandro ny fitoriana avy amin'ny vavanao izy ozy izako tamin'ny maraina misy amin'sika reto tena avanana misy raha miresaka eny amin'ny fokotany misy asika eny afadio an' Jesosy io resaka ao io fa aomby ianao eo amin'ny bassin tena miaika ianao misy voamiditra ianao mialany ka rehefa tonga ihany izy miandry ianao mialany tonga dia Jesosy tenenina androany sika ito mpanasana lamba dia hiteny kely aminareo ny fiainanay taloha tena hafa mihitsy fa misy olona amireo menatra izy mason'olona be dabe fa vao miala eo dia anaraka anao za mindro anga amin'ny herin'ny androany misy olona be dabe ho avy eto nohony ianao io halleloja vao mijery anao Jesosy dia hitan'le voa sy ianao no isany hoe manrombona fotsiny aza menatra zany mitory an' Jesosy any amin'ny toerana misy ianao faranako sahady ty fa tapitra ny lerako inona ny tokony atao asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:4 asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:4 ireo rehetra ireo ny raha isaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reniny Jesosy ary ny rahalahy ireo rehetra ireo ny raha isaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reniny Jesosy ary ny rahalahy manana etaeta hanangana ny fiangonana ao an-tranonao halleloja ity ny tenenina ety Maria reniny Jesosy ny rahalahin' Jesosy sy ireo rehetra ireo zay sy nitononona ny anarany fahitako azy dia nisy vondrom-bavaka misy tao an-tranony ry Maria nefa izy reniny Jesosy ny kibon'ny Maria ny voahan'i Jesosy nefa inona ny zavatra misy taminy namory ny ankohonana izy hivavaka nandresy lahatra ny tao atokantranony izy hivavaka sy nanakambo Maria hoe nareo ny tokony hivavaka tao akibonareo anga Jesosy fa za sy mila an'izany tsony aloha fa ny anahy efa Jesosy misy ny tatiko inona tsony no teneniko izy hoe dia anary sy zany ny zava-misy ka fanangoniny ny ankohonany ndao retontsika hivavaka iovany eny tantara-piainasika andao sika hivavaka nyreseny lahatra ny ankohonany ary tao anatin'izany dia naomby nanomboka niditra tany amin'ny manodidina izy reto misy vondrom-bavaka ato an-tranonay midira ato andao sika hivavaka ato amin'ny alalan'io vavaka ao an-tranonao io sy azaninao fanahy ratsy sisy aretina azaninao zandry sisy olana azaninao zandry rehefa sendra misy ny olana dia io vahaolana fa tonga satria Andriamanitra sy manao sinotsinona ny olona manana vondrom-bavaka ao amin'ny tokantrano misy azy reseo lahatra mivadinao teneny misy hoe alohany atory retindao mba hoasangana ny fiangonana atao trano any amin'sika any mety misy kristianina mpiara-manompo aminao manodidina mifampianso andao mba asiana vondrom-bavaka ato aminay fa amin'ny alalan'izany dia ho mpandresy ianao hoisy vahaolana ny fiainanao ny fiaraha-mivavaka tompoko any amin'ny tokantrano misy ansika dia fanafody satria ny devoly sy azaninao ho resy ny fahavalo ary fampitombona ho anao zandry mampitombo asika zandry ianao ny pastera ao amin'ny tranonao ianao ny pastera amin'ny fokotany misy anao ianao ny mampianatra tenin'Andriamanitra amin'ny manodidina anao saro farasanao zandry dia ny fianakaviana misy ny ansonao rehefa misy zavatra andao mba asiana vondrom-bavaka koa ny aty aminay manomboka eo ho hitanao ny fisombadian'ny fiainanao ho kristianina misy fiatraikany ane asika ho kristianina misy fiatraikany ane ianao ny amaranako azy dia zao mieteza hiditra anatin'ireny groupe misy ato am-piangonana ireny halleloja maro ny olona mitsoka groupe tsy haiko aloha ny eto Androndra fa
ny any amin'izay nandehanana dia maro no mitsoaka. Misy olona sy fantatra misy ny groupe za moa mpiany any matetika ansoko misy ranabavy avina e groupe firy zany ianao ty papako any sy tiavako an'ity groupe ty ane ny rasiny hitany fa misy antony matona sangany. Halleluja. Ahoana moa ny afantarana ny trano misy anao? Rasiny chef de groupe io maninona? Mahita hoe ianona io arino mipetraka, zao ny tena adiny io, zao no entina mambavaka amin'io, zao ny tena tokony atao amin'io. Misy talenta ihany koa any aminao any, sy hipotra misy io rahalahy, sy hipotra misy io ranabavy raha sy any amin'ny groupe misy anao Any ianao no mandeha dia mitory ianao dia hita eo hoe wa io, ay ampiasain'Andriamanitra be ty rahalahy ty. Ay olona ampiasain'Andriamanitra be ty ranabavy ty, fa noho ny sy fidiranao ao anatin'ilay groupe dia milevina ihany ny talenta any aminao. Nefa Andriamanitra efa te hizery voa avy aminao. Engane sy wisina dia ray atsiditra anatin'ireny sampana ireny. Fa aomby ianao amin'ny alalan'ireny. Hiasa ianao amin'ny alalan'ireny. Ary ahita fahombiazana. Halleluja. Tapitra ny lera sika kombony ny Baiboly raha rivandray ny fotoana sika manaraka. Akopizo masin'ny nofinao amin'izao fotoana izao sainsainy hoe kristianina ho isy fetraikany ianao manomboka androany. Eny amin'ny fiainanao andavanandro eny manomboka ho isy fetraikany eo am-piarabelona aminao ianao. Manomboka ho isy fetraikany eo amin'ny ankoranao ianao. Manomboka ho isy fetraikany amin'ny fokotany misy ianao ianao. Ho isy fetraikany amin'ny fiangonana. Zay nesony tompo anao ty ianao. Ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao mangataha amin'Andriamanitra mba ho kristianina misy fetraikany samy mivavaka. Raha eo misaotra anao izahay. Tianay ianao Andriamanitra. Saotra tompo, nataonao ho kristianina misy fetraikany tokoa izahay. Jesosy malala vavolombelon'ny fisianao ny antom-pisinay. Tompo, ay ve ny olana sy ny ady natrehanay rengy mba hanehoana ny voninay trao ka asapany mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminay fa velona ianao le Andriamanitra tompoinay. Tompo malala nampianatra anay ihany koa ianao fa ny talenta anananay dia hahatonga anay ho lasa lavitra ka ho isy fetraikany amin'ny mpiarabelona, ho isy fetraikany amin'ny fianakaviana, ho isy fetraikany amin'izay rehetra ataonay. Tehirizo amin'izany zay Jesosy Tehirizo amin'izany zay tompo. Tehirizo amin'izany zay fanahy masina. Aza vela ho tafandromandry ataovy olona tena vonika nompo anao. Androso amin'izay rehetra nanirahanao anay. Sy misy na dia ray eto amin'ity toerana ity ka ho tononina malahelo. Sy misy na dia ray amin'ity toerana ity ka ho tononina ao anatin'ny faharatsiana. Samy asapa ny fahalebiazanao. Na ny eto amin'ity toerana ity, na ny mahita any amin'ny fahita lavitra, ho vanginao manokana, ho sotranonao ny aretina, ho vahanao ny olana. Satria ianao no Andriamanitra hivavahany. Matoky ianao zay Andriamanitra fa ianao le mpiady mahery no miady anay. Apetrao amin'ny fonao ny tananao ilany dia sandrato ny ilany fahivavaka ao anao Raha eo nirahanao eto amin'ity toerana ity ao, isolo vavanao. Izay toerana misy ny fanatrehanao dia misy fanasitranana. Toerana misy ny fanatrehanao misy valim-bavaka. Toerana misy ny fanatrehanao misy fitombona. Toerana misy ny fanatrehanao misy fahasarana. Noho izany androany, tononiko ny fahasarana rehetra avy aminao Andriamanitra. Afafa eto amin'ity toerana ity, ny fanasitranana, ny vahaolana, ny fitombona, irosaka eto amin'ity toerana ity. Hitondra fiainana ho an'ny tsirairay avy. Izay manana orinasa kely, hivadika orinasa be. Izay manana seha-pivelomana kely, hivadika seha-pivelomana ngeda be. Ny mbola sy manana rehetra, hisokatra ny masom-pahalalana. Ho isy fivelomana, mahafinaritra, ahitana zavatra goavana be, amin'ny alalan'ny finoana ao anatiny, dia hitompo ny seha-piarindry. Ny anaran'i Jesosy, saotra fanahy masina, sitrana ny marary, mivaha ny olana manana olana. Tononina amin'ny fahasarana ny anaranay tsirairay avy. Ao faofao ny tananao dia misaorana Andriamanitra. Ataovy mipololotra fisaorana ny vavanao fa izy no hitay anao. Misaotra anao Andriamanitra, mankasitraka be dia be anao zahay tsirairay avy. Kristianina misy fiantraikany tokoa izao fiangonana izao manomboka amin'ity androany ity. Ho anao ny dera tompo, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
mino fa voarainao tsara izay fampianarana teny avy amin'Andriamanitra nampitondray ny mpanompony teto izay. Ho fanamafisana ny filazana mialohan'ny hamarana antsika an'izao fotoana izao dia izao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza. Tsy hoe ao anatin'ilay asa sosialy izay iarahantsika fiangonana RHEFI manatotosa dia hoe ianao ray aman-dreny ihany no handray anjara, fa io zanakao io ihany koa dia ampianaro dia n'izy mbola kely tahaka an'izao ahay hanome. Ka ny an'ny ankizy kely indrindra izay eo amin'ny sekoly Alahady enona mbola tsy ao anatin'ny sekoly Alahady ary ny zanakao, dia ampitondra eo sira izy. Mety hoe sira anankiray no entiny, tsy maninona. Ozy izy hoe any anazy atao sira ray tahaka ny zanak pasteur Emile zao, tsy nety izy hoe sira ray fa ny azy sira roa, dia ataovy sira roa zany. Tanjona amin'izay dia hoe isika rehetrarehetra na lehibe na kely eny fa hatramin'ny zaza minono aza dia afaka nitsinjo mpiarabelona hafa izay miaraka amintsika dia ho tahiana ihany koa ao anatin'izay rehetra izay. Ny filazana manaraka dia natao filazana ho an'ny vehivavy ny finoana. Manasa antsika vehivavy ny finoana rehetra ho tonga amin'ny alim-bavaka izay ataony zoma 29 ny volana May ho avy izao. Dia manomboka amin'ny 7 ora alina zany ny fotoananareo vehivavy ny finoana eto amin'ny fiangonana. Dia samy zany mifampilaza ianareo tsirairay avy. Manarak'izay dia misy taratasy fisaorana ity noho ny fodimandriny reny malalanay razanatra fara Julienne, dia manatitra fisaorana sy fankasitrahana eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely izahay mianakavy sy ny taranany rehetra izay tonga nitoditody sy nanotrina tamin'ny fahafatesany. Mankasitraka ny mpiandraikitra, ny mpitady rakitra rehetra, ny groupe 2. Efa tsara levenana ny maty arenin-kaja sy voninahitra ny fianakaviana. Tsy voavalinay mianakavy sy ny tarana ny vitanareo tompoko, fa ilay Andriamanitra manan-karena amin'ny zavatra rehetra ny hamaly fity antsika. Mankasitraka indrindra tompoko. Izay zany ny filazana mifarana ihany koa ny fotoanantsika amin'ity androany ity. Andaontsika hiaraka hitsangana. Mialohan'ny vavaka dia aza adino amboary ny programanao, afaka misafidy ianao hoe hijanona ianao izao dia tonga dia hamonjy ny fotoana rehefa eo amin'ny 12 na hamonjy sakafo kely atsy amin'ny buvety ianao dia miverina eto indray ianao amin'ny 2 ora. Eny ary topoka ondreo ny lohanao dia misaola an'ilay Andriamanitra izay topontsika teto tamin'ity androany ity. Saotranao izay Andriamanitra rainay eo. Saotranao izay fa tena tia anay ianao, tsapanay ny fitiavanao anay tamin'ity androany ity satria dia nanenika anay teto ny fanatrehanao. Misaotra tamin'ny teny, misaotra tamin'ny fampianarana Andriamanitra, misaotra fa tena manana mpanompo afaka nampiasainao ianao tamin'ity androany ity. Misaotra fa izay tsirairay avy dia tena nandray avy aminao ary izay rehetra voarainay teto anay Andriamanitra dia tena afaka ho ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Dia raha mbola hisaraka eto izay amin'ity atoandro ity dia ianao no ombanay ary ianao ny tantana andianay mba ho tafaverina soamantsara eto izay androany tolakandro dia mino izay fa ao anatin'ny fotoana izay ho atrehanay rehefa avy eo dia mbola hatsapa ny fanatrehanao foana izahay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra, misaotra betsaka Jesosy, misaotra fanahy masina fa raha tsy teo ianao dia zava-poana ihany ny fotoana teto midera ny laza ny voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary anao mandrakizay ny fiadanana kosa dia hitoetra aminay tsirairay avy. Amen. Dia samita in Jesosy daholo isika.